Porofon'ny fiarah-miasan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ilay tranga tany amin'ny tanàna Andranomafeno Atsimo tao anatin'ny distrika Anakazobe satria nisy nitetika asan'ny Orange Madagascar tamin'ny ilay antsointsika hoe mijiro izy ity dia tetika asa iray mikendry ny fampandrosoana ny any amin'ny tontolo ambanivohitra any nisy ihany koa ny fizarana fitaovana atao anatin'izany isan'ny tazana tao anatin'izy ity moa ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajoelina Rarimampianina. Nampahafantarina tamin'ny ofisialy tany Andranomafeno Atsimo any distrika Anakazobe nitetika asa vaovaon'ny Orange Madagascar mijiro. Nanamarika amin'ny fotoana araka izany ny fizarana kit mijiro ho an'ireo mponina ao Andranomafeno Atsimo, fizarana izay niarahana tamin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajoelina Rarimampianina Hery izay mpiady itetika asa ity sy ny filoha tale jeneraly Orange afovoany Atsinanana sy Afrika Andriamatoa Bruno Metline. Itondra fampandrosoana zao fiarah-miasan'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana zao hoy ny filoham-pirenena nandritra ny fotoana. Anazava ny fiainanao ny jiro zay tonga eto tetitsika dia efa nitondra an'izany hoe kit scolaire izany fa androanina isika dia hitondra ny kit solaire topo kilasy topo valo. Tsy fatra isika amin'ny asa fampandrosoana tafiditra anatin'izany vina napetaka amin'ny filoham-pirenena izany miady izay ataontsika amin'ny fanelezana sy ny fanitarana ny fisian'ny herinaratra manerana any Madagasikara topo kilasy topo vavy. Hitondra izany fampandrosoana izany anareo satria tsy vitany hoe hitondra herinaratra na jiro fotsiny izany fa hitondra ny azahoanareo nareo ankizy zao afaka mianatra alinalina kokoa, afaka mahita televizion, mety afaka mampiasa telefona ianareo ary araka mivoalaza n'Andriamatoa président directeur général Orange teo amin'ny alalan'izany telefona izany no azahoantsika mitondra fampandrosoana samy hafa. Nanamarika ny fotoana ny fanokanan'ny filoham-pirenena ny toerana andraisana ty angovo azo vozina ty no safidiana manokana Andranomafeno Atsimo isantarana ny fanatanterana ny tetika asa mijiro. Ahitana takelaka mandeha amin'ny herin'ny masoandro, vatoaratra, takamotelo, famahanana multiprise, radio ary jiro fitsilovana ny kit mijiro. Misy kit faharoa ihany koa matanjaka kokoa miaraka amin'ny televiziona. Aparitaka manerana Madagasikara ny mijiro hoy ny filoham-pirenena. Nizara fanampiana nahitana fitaovana ilaina amin'ny andavanandro ho an'ny mponina ao Andranomafeno Atsimo ihany koa ny filoham-pirenena nandritra ny fandalovany teny toerana.